Ampitomboana amintsika hatrany ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabantsika rehetra indray amin'izao alahady faha 5 ny volana Jona taona 2024 izao ary faly miarahaba ny raim-pianakaviana rehetra natratra izao fetiny iray izao. Ny androlanitra sy ny tsiron'ny tanany homba hirotsaka amintsika mandrakariva ary ny tompo hanafiry anareo amin'izay andraikitra izay nametrahan'Andriamanitra anareo tsiraray avy izay. Hivavaka isika mialoana mianisantsika ny afatra amin'ity marina ity. Misaotranao indray Jesosy fa nofoazonao an'ity lahady marina ity, alahady andro tsara, andro fivavahanay, iresahana aminao, iresahanao aminay. Ankehitriny miandrandra anao zahay mba handre ny afatrao, hitenena aminay ary fa mangetahitanao zahay. Ny anaranao Jesosy. Amen. Ny tenin'ny soratra masina izay akatsika miafatry ny tenin'Andriamanitra amin'ity alahady ity dia arak'izay hita ao amin'ny boky Ohabolana, Ohabolana toko faha 8, ny andininy faha 1:30, 2:20 zafady ka hatramin'ny 1:30. Ohabolana toko faha 8, ny andininy faha 2:20 ka hatramin'ny andininy faha 1:30. Mivaky toy izao rehefa hita zany amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Jehova nahary ahy ho fiandohan'ny alehany, ho voalohany amin'ny asany hatramin'ny taloha. Izaho no tendreny hatramin'ny fahagola, eny hatramin'ny voalohany indrindra, dia fonotsim-bolahary ny tany. Fonotsim-bolahary ny lalina no efa teraka aho, fonotsim-bolahary ny loharano miboiboika be, fonotsim-bola naorina ny tendrombohitra, fonotsim-bola nisy havoana no efa teraka aho, fonotsim-bola natao fonotsim-bola ary ny loharano miboiboika, fonotsim-bola naorina ny tendrombohitra, fonotsim-bola nisy havoana no efa teraka aho, fonotsim-bola natao ny tany na ny saha na ny voalohan'ny vovotany ambonin'izao rehetra izao. Raha namorona ny lanitra izy dia tany aho, raha namaritra ny habakabaka tambonin'ny lalina izy, raha nampitoetra ny rahona eny ambony izy, raha niboiboika fatratra ny loharano lalina, raha nisy faritra ho an'ny ranomasina izy mba tsy ahazoany, raha nanisy faritra ho an'ny ranomasina izy mba tsy ahazoan'ny rano mihoatra ny fetrany ary nandidy ny amin'ny fanorenany ny tany. Dia mpitamarika teo anilany aho sady ravoravo isan'andro ka nilalao mandrakariva teo anatrehany. Eny nahafaly ahy ny tany nataony honenana ary naharavoravo ahy ny zanak'olombelona. Amen. Ty texte ity dia azo lazaina hoe texte sarotra ny mamaky azy satria betsaka sarisary teny ilazana ny amin'ny ilay rafaendrena. Rafaendrena na ilay fahendrena izay toa faritana ho toy ny persona fa tsy toetra. Satria raha nanaraka ny vaky teny teo dia hoe izao izy dia efa talohany zavatra rehetrarehetra. Persona, la sagesse, grand L, grand S, fa tsy une sagesse. Tsy ilay fahendrena izay iazakazahan'ny filôzôfa ho ananana toetra mapomba, fa rafahendrena. Izany hoe zay teny zay fotsiny dia ahitana hoe izy no mirakitra ny fahendrena rehetrarehetra. Ho an'ny olona izay mitady ny fahendrena dia ao amin'ny rafahendrena no misy izany. Iza io rafahendrena? Ity perikopa ity dia anisan'ny perikopa zay texte ampiasain'ireo olona izay mandany maha-Andriamanitra an' Jesosy. Hoe hitanareo amin'ny Ohabolana toko faha 8 dia milaza fa tsy Andriamanitra Jesosy fa zava-boaharin'Andriamanitra no hariny mialohany zavatra rehetrarehetra. Eo zany le ady hevitra.
zavaboarin'Andriamanitra no hariny mialohan'ny zavatra rehetra ka tamin'ny alalany no namoronany ny zavatra rehetrarehetra. Izy eo ny voalaza amin'ny andininy faharoa amby roapolo, io masy no tena miteraka polemika amin'ny eo bolana toko fahavalo averiko vakina ny andininy faharoa amby roapolo. Jehova nahary ahy, io le verbe nahary ahy io, matoateny nahary ahy io, ny Jehova nahary ahy ho fiandohan'ny alehany. Amin'ny teny frantsay izy de hoe le Seigneur m'a conçu, conception zany, il y a très longtemps, comme la première de ses œuvres. Zany hoe na ny dikateny malagasy na ny dikateny frantsay de toa samy manindro hoe zavaboahary raha fahendrena, zany hoe iza moa zany la sagesse personnifiée, tsy iza fa Jesosy zany, le Christ. Raha jerena ny dikateny hafa ohatra zao ny any amin'ny NBS na ny la nouvelle Bible seconde, dia somary efa miovaova kely fa na zany raha mbola miteraka polémika sy débat ihany eo amin'ny filazany azy, de ino tsara ny filazany NBS azy. Le Seigneur, zany hoe Andriamanitra, m'a produite. Déjà zany izy miteny hoe le Seigneur, zany hoe izy zany tsy Seigneur fa le Seigneur, dia ohatrany manana idée hoe ambany kely noho ny Andriamanitra izy. Le Seigneur m'a produite comme le commencement de sa voix, VOIE, avant ses œuvres du temps jadis. Je suis investi depuis toujours, depuis le commencement, depuis l'origine de la terre. Et tout ça, de la Zendré, le Seigneur m'a produit. Et aux hommes teraka débat à dire hoe zavaboahary tokoa ve raha fahendrena na Jesosy ilay lazaina la sagesse personnifiée eto, zavatra noharina ve sa lazaina koa ny andininy amin'ny Bible français courant de hoe le Seigneur m'a conçu, conception zany hoe nateraka. Tsy mitovy ny dikany hoe noharina sy nateraka. Za zao dia nateraky ny ray aman-dreniko, fa tsy ny ray aman-dreniko no nahary ahy. Zany hoe dikany nateraka de hoe nivoaka avy tao amy zareo ranona, zanaky ranona, zany hoe nivoaka avy tao amin'ny reo ray aman-dreniko. Donc zany efa mipetraka eto zany le resaka hoe nateraka fa tsy natao. Eo amin'ny andininy fahatelopolo ndray, eo amin'ny andininy fahatelopolo, de zao ny voalazany hoe dia mpitamarika teo anilany aho, sady ravoravo isan'andro ka ny lalao mandrakariva teo anatrehany. De io ny adiny fahatelopolo io zany dia vao mainky manamafy ny tenitsika hoe tsy zavaboahary izy, satria ny raha zavaboahary na créature izy tahaka atsika olombelona dia tsy teo anilan'Andriamanitra hatramin'izay izy, fa zavatra tokony hoe niaraka ny nonona tamin'ny olombelona. Fa voalaza eto amin'ny andininy fahatelopolo de hoe teo anilany aho sady ravoravo isan'andro ka ny lalao mandrakariva teo anatrehany. Zany hoe teo anilany mandrakariva hatrizay. Noho zany de mipetraka ny fanontaniana hoe fa inona ary zany no tiany lazaina am'le hoe nahary ahy ianao na tu m'as conçu amin'ny dikateny frantsay. Eo ampamakinan'izany sy ampianonan'izany tsika dia tonga de mahatsiaro avy hatrany ilay teny voasoratra ny amin'ny Jaona toko fahafito amby folo andininy fahadimy, izay niresahan Jesosy tamin'ny rainy, vakitsika kely Jaona toko fahafito amby folo andininy fahadimy. Lay vavaka nataon'i Jesosy teo alohan'ny fasan'ny Lazarosy. Izao ny voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny ray eo mankalaza ahy amin'ny tenanao, dia mivoninahitra ny arako nanana taminao, fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Izany hoe ny tiany lazaina io de hoe mbola tsy ary zao tontolo izao, zany hoe tsy misy ny famoronana, de efa izy
na koa ambadiky zany de ny hoe Jesosy zany de tsy isany zavaboary satria efa teo anilany araky ny tenin'ny bokyny oabolana eto hoe mpitamarika teo alohan'Andriamanitra hatramin'izay. Mipetraka zany ny fanontaniana hoe move ary zavaboary sa mpahary Jesosy. Dia ny fomba namahana an'io problématika mavesabesatra io ho an'ny fiangonana tamin'ny voalohany dia ity no nataon'ny fiangonana tamin'ny concile de Nicée. Apahany amin'ny fehezanteny amin'ny concile de Nicée no ovakiko aminareo hoe et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, par lui toutes choses ont été faites. Izany hoe nateraka fa tsy natao. Inona ny zavatra tiana tongavana ao anatin'izany rehetrarehetra resantsika zany? Ny zavatra tiana resahana ao anatin'izany de hoe izy no nisy mpiainana ary izy no mampisy dikany ny fisiany zavatra rehetrarehetra. Averina, izy no nisy mpiainana, zany hoe izy no antony zavatra rehetrarehetra, ary izy ny antony zavatra rehetra dia izy no mampisy dikany ny zavatra zay no arina. Ary zay ny lohahevitra antsika androany eto hoe fiziana mihoatra noho ny fisiana. Tsy ny fisiana no zava-dehibe fa ny fiziana. Ny zavatra misy zao de zao ny zavatra hitan'ny masonao manodidina anao hoe misy tendrombohitra, misy masoandro, misy raha olombelona, fa ny zava-dehibe zavatra petraka de hoe fisiana hanao inona. Zareo tsara zao anatin'ny soratra masina eto de hoe izy no namaritra ny ranomasina hoe tsy oatra ny eto, izy no nandidy ny fanorenany tany, izy no nametraka zany hoe ny objectifan'ny création dia mba hampisy dikany ny fiainana. Inona no dikany fisiana? Ho anao zany, matoa ianao zany no harina, matoa anao zany misy, dia inona ny dikany fisianao? Sa ianao mialatsiny am'le fomba fiteny hoe teraterapona, sa ianao misy foana, sa ianao velombelom-poana eto amin'ity tany zay misy anao ity. Izay ny fanontaniana mipetraka. Ny fisiako mitondra inona amin'ny fiainan'ny fiarahamonina? Ny fisiako ve dia mitarika inona amin'ny fiziako? Raha ataoko amin'ny teny frantsay de hoe j'existe pour quelle raison? Fa nametraka fanontaniana ny tenanao am'izay ve ianao hoe fa inona ny antom-pisianao eto amin'ity tany ity? Misy dikany ve ny fisianao? Sa sanatrean'izany ohatran'ny lazaiko tamin'ny sahazan'io efa elaela kely iny le hoe sa ianao sanatrean'izany figurant fotsiny. De raha mamaky ny soratra masina de noharian'Andriamanitra aho mba na io zavaboary farak'izay tsotra io, na io masoandro zay miposaka isa-maraina io, na io ranonorana amin'ny latsaka io, inona ny antony amina pisian'Andriamanitra azy? Tsy ho fampiderana ny voninahitr'Andriamanitra, tsy ho fanehoana ny fahaizan'Andriamanitra manao zavatra. Andriamanitra rehefa nahary ny zavatra rehetra tsy fampitodiana an'izany ho antenany ka ho fanehoana ny olona hoe zao Andriamanitra be voninahitra, marina fa be voninahitra izy, fa tsy zany no fikendren'Andriamanitra voalohany, fa ny famoronana ny zavatra rehetra dia mba hampisy dikany ny fiainana. Ny hafatra ho antsika amin'ity maraina ity zany de hoe mba hasivy dikany daholo ny zavatra rehetra zay ao am-pelantananao. Ataontsika hoe mpanefoefo ianao, manana trano be, manana fiara be dia be, manam-bola be dia be, de zay fotsiny ve ny fifalianao tahaka ny lazain'le mpanan-karena hoe mifalia ianao ry fanahiko, fa nahavory harena be, nihinana nisotroa. Izay ve le fiainanao? Ny fiainanao ve limité amin'ny fihinana-kanina?
ny fiainanao ve limité eo amin'ny fitafiana maharaka namody sy ny vola farany lafo indrindra sa ve ny fiainanao mba mihoatra noho izany primaire ve ianao sa mba misy dikany ny zavatra zay eo aminao efa nametraka zany fanontaniana zany ve ianao hoe fa maninona no napetraka Andriamanitra eo amin'ny toerana anankiray misy anao io ianao sady teto no nalatsanotavoliko teto no nametrahany ray aman-dreny koa eto azo tsy misy zavatra kisendrasendra inona ny fizianao ao anatin'ny fisianao velona mba haninona ianao minakanina mba haninona ianao salama mba haninona ianao sy ny sisa sy ny sisa ny zavatra rehetrarehetra izay misy ao aminao dia tsy tokony hijanona fotsiny amin'ny hoe misy fa mitarika ho amin'ny fametrahana hoe fa inona no antony fiziako azadiny fa ny anaran'Andriamanitsika na Yahvé de zao hoe lay zaho lay izy hatrizay ka ho mandrakizay tsy ny finoatsika fa misy Andriamanitra no miteraka famonjena fa ny fizian'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika no miteraka famonjena ao atsika zany mahatonga ny devoly tsy ho voavonjy mihitsy satria ny devoly anie de mino fa misy Andriamanitra eto mantsy ny faux débat le hoe misy ve Andriamanitra sa tsy misy Andriamanitra handany rora amina zavatra tsisy fotony ny devoly aza mino fa misy Andriamanitra mihoatra noho ianao tsy mino fa misy Andriamanitra nefa tsy mahavonjy ny devoly zany donc tsy ao anatin'ny dinamika mihitsy zahay ao anatin'ny démonstration na fanaovana règle de trois par règle de trois hoe profo ihany fa misy ary Andriamanitra tsy miteraka na inona ny fanomezana profo ny fisian'Andriamanitra na tsia fa ny fiziany eo amin'ny fiainako no miteraka zavatra l'existence ka le existence tsy hoe miexista misy fa l'existence dia lasa lavitra kokoa de ny fiziany asa heninareo le so heninareo moa fa fandrentsika matetika fiarahamonina le hoe merci d'exister zay moa le phrase malaza be am'izao fotoana zao isaky ny mampahery le merci d'exister le exister am'izay fotoana zay tsy resaka fisiana hoe misy fa ina ny impact ny fisiako eo anivon'ny fiarahamonina mampalahelo ane misy ane olona ils vivent sans exister velona izy mba hihinakanina velona izy mba hamory harena fa ny existence-ny tamin'ny fandalovana eto amin'ity tany ity de mialatsiny fa toy ny tsy nisy ihany izy de rehefa tonga ny raha fahafatesana dia nateliny fanadinoana izy ny notion ny fiainana mandrakizay amin'ny jiosy mahavarina ny notion ny fiainana mandrakizay amin'ny jiosy dia tao testamenta taloha ny jiosy zany tsy nino ny atao hoe fiainana any ankoatra na ny any an-danitra fa ny azy ny atao hoe fiainana mandrakizay dia ny fitohizan'ny tantaranao eo amin'ny taranaka mifandimby averiko ny fitohizan'ny tantaranao eo amin'ny taranaka mifandimby ka izay ny azy ny notion d'immortalité le immortalité ao amin'ny anthropologie juive de ny hoe mbola mitohy ny tantarako ary mbola manohy ny antropofisiako ao amin'ny alalan'ireo taranak'ireo ka mitondra impact eo anivon'ny fiarahamonina na eo anivon'izao fotoana zao ka dia izay no afatra ho antsika amin'ity maraina aty hoe isika vea misy fotsiny sa isika ao anatin'ny fiziana ny fisianao eto amin'ity tany ity ve supposons apetrako ty fampitaniana réflexion ty raha sanatria raha toa zany ka tsy misy ianao inona no mety ho vokany sa toy ny mitovy ihany na misy ianao na tsisy ianao de non rien n'a changé
zay ngamba ny azahoantsika fahasamihafana hoe fisiana sy ny fiziana ohatran'le hoe teny izy mosy ty Mère Teresa hoe ny zavatra ataonao io ane ry Mère Teresa ka toy ny rano ny goutte d'eau anankiray milatsaka ao anaty rano amin'ny ranomasina tsy hita akory hoe inona ny différence ozy izy ny olombelona ozy izy ny olona tamin'ny Mère Teresa tamin'ny Mère Teresa vao nanomboka ny asany tao Calcutta namory ireo mahantra tany amoron-dalana tany Inde nanatsatso azy aloha hoe inona koa zay ianao e tsy ahafoana ny fisiny fahantrany eto Inde ianao tsy vao zao no misy zany fahantrany zany ka zay ianao vehivavy izy mola kelikely sy tifa kely manifinify kely mampalahelo kely zay ianao ozy izy tahaka ny goutte d'eau dans l'océan tsy manova ninonino mafy zany zava zany tiako atongavana aminareo le hoe raha nisy ianao a raha tsy nisy ianao a de niova ve ny tantara sa tsy niova eo tiako atongavana fa ny fisiatsika tokony hiteraka impact zay le existence le impact ny fisiana no mahatonga ny atao hoe existence de ina navaliny Mère Teresa navaliny Mère Teresa de hoe eny tompoko tahaka ny goutte d'eau anankiray ao amin'ny océan ao sy ny zavatra nataoko fa ity no zavatra dininao izy Mère Teresa raha tsy misy io goutte d'eau anankiray io a dia tsy ampy ny maha océan azy zany hoe le océan goavana le océan midadasika fa ny fisian'io goutte d'eau io dia miparticiper amin'ny maizy azy ilay océan izany fomba fijerin'ny Mère Teresa zany koa ny tiako hampitaina amitsika kristianina manoloana ny fahantrany firenetsika manoloana ny fahalovana eo Madagasikara de mbola averiko foana ty teny ty hoe misy tsy ozy izy ny olona rehefa manao fandarany reto zay sy mandany andro entre guillemets ozy ny olona hoe ninona ataonareo eo ninona ataonao eo a tsy manova ninino zany satria efa lalipaka ny faharatsiana sy ny faharavana je ne suis pas sûr ny fisiako dia misy impact amin'ny existence eo anivon'ny fiarahamonina misy aho mety tsy azo refesina à l'œil nu fa misy fiatraikany tokoa mahatonga ny tenin'ny soratra masina zay mazava tsara zay lazainy manao hoe ny teniko tsy miverina amiko foana raha tsy efa mahatanteraka zay nandrahako azy ary ambinina am'izany ny changement na ny fanovana na ny fiovana tompoko tsy hita flagrant tahaka antsika mamboly atsaikanao ny masomboly androany mamafy ianao androany tsy hitanao eo no eo fa mandeha tsikelikely tsy azo refesina tsy hitany maso amin'ny voalohany fa misoko mangina makany fa rehefa tonga ny vokatra zay ny olona vao hoe ça vaut la peine ka dia ingane ny fisian'ny Kristy eo amin'ny fiainatsika ilay fahendren'Andriamanitra ilay sagesse de Dieu va faire la différence amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy olokendry aho tsy manam-pahendrena aho fa manana an' Jesosy ilay fahendren'Andriamanitra ka mampisy dikany ny fiainako ny fisiany eo amin'ny fiainako ka mahatonga ahy ao anatina fiziana eo amin'izao tontolo izao averiko indray tsy manam-pahendrena aho adala zay le hoe ny adalan'izao tontolo zao ny fidin'Andriamanitra hampamenatra ny endry fa maninona ny adala mampamenatra ny endry sy noho izy tsisy ninina azo antenaina ty amiko tsisy ninina azo andrasana ty amiko mpanota mahantra aho vovoka sy lavelona kankana sy lavelona fa noho ilay fahendren'Andriamanitra de Kristy no mampisy dikany ny fisiako ka miteraka fiziana eo amin'izao tontolo izao ianareo ny fanasany tany Jesosy fa raha ny fanasana ny tonga matsatso de inandray no asira azy ianareo ny fahazavana zao tontolo zao ka dia aoka ny fisianao noho ny fisian'ny Kristy ao aminao no miteraka ny maizy azy anao eo anivon'ny fiarahamonina voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay
vavaksika misaotra jesosy eo fa nampatsahivinao anay tamin'ity maranay ity hoe inona ny antropisianay eto am'ty zao tontolo zao ty no harinao mba hanino zahay velombelom-poana ve sanatria na nandalo fotsiny teto am'ty tany ity andriamanitro misaotranao ianao lay andriamanitra izay ilay izy atr'zay kao mandrak'zay ka zany fizianao zany no ampimenao anaykio misaotra ray eo amen zay indray ary tompoko fa dia samitain'andriamanitra mame fotoana anareo amin'ny heriny tozao indray a raha sitrapon'andriamanitra eny matompo